Ny Matthieu toko fahafito andiny voalohany ray no jerentsika an'io. Matthieu toko fahafito andiny voalohany andiny soratra masina zay tsy misy zay tsy mahay azy. Mihoatra lavitra noho ny Jaona toko fahatelo andiny fahaenina ambiny folo fa de hainy rehetra na kristiana na tsy kristiana dia samy mahay azy daholo. Kanefa rehefa tena hay ilay teny dia very ny hevitr'ilay teny zany de zay mahavery an'ity fandaharana ity. Matthieu toko fahafito andiny voalohany manao hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo. Inona ndikan'izany? Aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo. Rehefa mamiteny olona ianao eny fa na de mitory filazantsara ary ianao milaza hoe mpanota avokoa ny olona rehetra, na mitory ianao hoe mba tsy mety ny ataon'ny olona anankiray fa mila hitsy, eny fa na miteny koa ianao hoe very daholo ny olona rehetra zay tsy mino an' Jesosy Kristy dia ny valiteny de io foana hainy rehetrarehetra na kristiana na tsy mpino na tsy mbola niditra fiangonana mihitsy de mahay an'io hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo. Inona ndikan'izy io? Ndao androantsika dia hijery zavatra anankiroa. Voalohany aloha jerentsika amin'ny teny grika nandroatana azy mihitsy ilay izy ahafahantsika mahazo ny tena heviny ary androany koa tsika de ampiasa an'ilay fomba famakiana baiboly lay antsoina hoe analogie de la foi, zany hoe jerentsika ao anaty baiboly fa tsisy zavatra mifanohitra mihitsy ao anaty baiboly de izay no amakitsika an'ity Matthieu toko fahafito andiny voalohany ity, fa tsy io ihany no amakitsika azy fa ny baiboly amin'ny ankapobeny. Ka hijery andiny soratra masina maromaro tsika zany anio tsy tahaka ny mahazatra miteny nanoratany Matthieu azy izy de ohatr'izao ny ilazany azy hoe mekrinete hina mekritete, mekrinete hina mekritete. Me de milaza baiko hoe aza me, de ny hina mba tsy, de mba tsy, de ny krinete zany aza mitsara, kritete tsy ho tsaraina ianareo. Ny matoateny ampiasaina eto zany de le matoateny hoe krino, zay zany le adikan'le hoe mitsara. Fa io matoateny krino zay adika mitsara io de misy heviny anankitelo izy amin'ny teny grika sy hita ao anaty baiboly. Ny heviny voalohany atao hoe mitsara zany de hoe manameloka, ary ny heviny faharoa dia mamantatra na antsointsika amin'ny teny frantsay hoe discerner. Le voalohany zany de condamner ary le faharoa dia discerner. Ary ny heviny mitsara fahatelo dia mampiatra fitsipika, exercer la discipline. Zay ny hevitry ny teny hoe mitsara fahatelo. Misy an'izay hevitra zay le izy ka zay zany mila azotsika ny dikany hoe mitsara, satria misy ny atao hoe mitsara de misy ny atao hoe mitsara. Zay mihitsy ilay dikan'le teny hoe misy ny atao hoe mitsara de misy ny atao hoe mitsara, satria ny teny anankiray hoe mitsara de misy heviny maromaro. Eto izany de heviny telo no hitatsika ato anatin'ity. Ary mba hanehoantsika ihany koa zany lay hoe analogie de la foi, tsy misy mifanohitra ao amin'ny baiboly fa mila azontsika ny tiany ambara am'le aza mitsara mba tsy ho tsaraina dia hojerentsika ny Jaona toko fahafito andiny efatra amby roapolo. Ny Jaona toko fahafito andiny efatra amby roapolo ohatra dia milaza mazava hoe aza mitsara araka ny miseho fa mba mitsara marina. Mitsara marina. Eto zany Jesosy Kristy dia miteny hoe mitsara. Fa rehefa miteny izy aza mitsara de misy antony. Eto zany ny lazainy azy de hoe tsy ny ety ivelany fotsiny ny itsarantsika olona, tsy izay miseho fa ny ao anatiny, ny manosika azy hanao zavatra mihitsy ny mila jerentsika, satria izay Andriamanitra mijery ny fo fa tsy mijery ny ivelany dia zay koa tsika mijery ny motivation mahatonga ny olona manao zavatra anankiray fa tsy mitsara ivelany. Dia eto zany tsika de mahita hoe raha vao tsentsika ny mamaky baiboly dia ampifany hoerintsika ny baiboly, satria eto Jesosy Kristy ny teny hoe mitsara marina, fa etsy aloha izy ny teny hoe aza mitsara.
kanefa eto izy manazava tsara hoe inona ny antony tsy hitsarana raha ohatra ka araka ny miseho fotsiny no hitsarana. Ka hojerentsika tsirairay zany ireo hevitry ny mitsara ireo. Ny mitsara voalohany izy tsika de le manameloka condamné, dia io dia azavain'ny lioka 9:17 zay azo lazaina hoe texte parallèle am'le Matthieu 7 ihany, fa ao amin'ny lika izy azavainy kokoa ny fomba ilazany azy, ilazany ny hevitry ny atao hoe mitsara. De ozy izy lioka manao hoe aza mitsara de tsy ho tsaraina ianareo, io mitovy am'lazay Matthieu tsara. Fa apily lioka tsara azavainy tsara hoe aza manameloka de tsy ho elohany ianareo, ary mamela de mba havela ianareo. De eto zany tsika de mahita hoe ny olana am'le aza mitsara zany de tsy le hoe le mitsara ny tsy azo atao akory, fa le mitsara ary manameloka. Satria rehefa manameloka olona ianao dia ho elohany. Zay izy lazainy eto, fa memiditra tsikelikely ihany tsika teo zany tsika nahita hoe lay mitsara ivelany no tsy mety. Eto indray lay manameloka no tsy mety, satria ny olana dia maka ny toeran'Andriamanitra izay mpitsara ianao am'izay fotoana izay raha ohatra ka manameloka olona, satria anjaran'Andriamanitra ihany zany. De ny Romanina 4:17 andininy 7 dia mampiseho an'izay mazava tsara. Romanina 4:17 andininy 7 de izy hoe aoka ny mihinana tsy hanamavy ny tsy mihinana, ary aoka ny tsy mihinana tsy tsara ny mihinana. Eo lazay zany hoe tsy mitsara. Inona le tsy tsaraina? Tsy tsara ny mihinana, fa Andriamanitra nefa nandray azy. Iza moa ianao zay mitsara ny mpanompon'ny hafa? Ny tompony ihany no hijoroany na halavony, nefa mpijoroana ihany izy satria mahay mampijoro azy ny tompo. Eto izy zany de miteny mahay mampijoro azy ny tompo. Ary eto faharoa eto izy de miteny hoe Andriamanitra efa nandray azy. Ka ny tena tsy mety eto zany dia ianao mitsara olona, mitsara ivelany, manameloka, nefa Andriamanitra raha tsy manameloka ny olona io akory, fa nandray an'io olona io, nampijoro an'io olona io no nataon'Andriamanitra. Dia izay lay fitsarana tsy mety, tsy ankasitrahana voalaza eto. Ny 11 sy 12 amin'ny Romanina 4:17 ihany dia mbola manazava an'izay ihany koa. Nahoana ianao no mitsara ny rahalahinao, ary nahoana koa ianao no manao tsinitsinina ny rahalahinao, fa samy iseho eo anoloan'ny fitsaran'Andriamanitra isika rehetra. Romanina 4:17 zany de miresaka ny kristiana zay efa nafahan'Andriamanitra, nampijoroan'Andriamanitra, navelan'Andriamanitra. Dia izay no ambarany hoe itsika tsy tokony tsara ny rahalahintsika satria samy iseho anoloan'ny fitsaran'Andriamanitra. Ary ny 12 de vao maika milaza izy hoe koa samy ampahamohan'Andriamanitra amin'ny tenany avy isika rehetra. Any hoe asan'Andriamanitra zany fa tsy asantsika. Ka raha ny olona zay navelan'Andriamanitra no melohantsika dia tsy mety zany ao anatrehan'Andriamanitra, fa dia ho tsaraina sy melohana ihany koa tsika vokatr'izay. Izay zany lay mitsara zay midika hoe manameloka. Ary mbola mampiseho ihany Jesosy Kristy amin'ny Jaonina 5:1-10. Jaonina 5:1-10 dia tantaran'ilay vehivavy azo ola-tanana mijangajanga, tratrambodiombo izy fitentsika ankehitriny, mijangajanga de saika hotorahana vato. Dia rehefa niteny Jesosy Kristy hoe zay tsy nanota taminareo no tora-bato azy voalohany, dia niala tsirairay ry zareo. Ny 11 de hoy ilay vehivavy tamin'i Jesosy Kristy hoe tsy misy tompo, tsy nisy nanameloka tompo. De hoy Jesosy, izaho koa tsy manameloka anao, mandehana ary am'izao sy izao de aza manota intsony. Zany lay Jesosy Kristy atsika, zay lay Andriamanitsika tsy mitsara, tsy manameloka, fa mamela heloka. Kanefa dia mahavita ihany miteny ihany koa ny olona hoe aza manota intsony, satria rehefa ratsy de ratsy, de tsy mety zany, ary mila tenenina ny tsy mety, fa tsy hoe manao ny mety ho tsy mety. Ka eo ny olantsika zany rehefa tsy mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy isika, dia tsy mety zany, fa ny atao hoe
manavaka ny tsara sy ny ratsy de zay le atao hoe mitsara ihany koa ny hevitra le crino ihany koa de mamantatra discerner ce qui est bien de ce qui est mal, mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy. Ny andininy fahaenina amin'io matitoko fahafito io ohatra eo ambali kely eo de zao nambaran'i Jesosy Kristy hoe azo omena ny ambony masina ary aza tsipeny amin'ny kisoa ny vatosoanareo fa andrao anitsaka azy izy ka hifototra sy ka amiraviranareo. Tsy alika tena izy na kisoa tena izy ny resahany eto fa olombelona, saingy ny toetrandreo dia tahaka ny amboa tahaka ny kisoa. Na atseoriana kely moa dia io matitoko fahafito andininy fahaenina io no hojerentsika indray zany ny hevitra zany fa olombelona ireo saingy manana an'izay toetra zay ary zay lay fitsarana mila ananan'ny kristiana zany mamantatra hoe tahaka ny ahoana ty mba hahafahana tsy manome ny masina ho azy raha tahaka ny amboa izy na raha tahaka ny kisoa izy de tsy atsipeny ihany ny vatosoa. De hojerentsika zay amin'ny manaraka fa ny tiantsika aseho eto de zao hoe ilaina ihany ny mamantatra ny karazan'ny olona, ny mety sy ny tsy mety sy ny tsara sy ny ratsy dia ilaina zany. Mbola amin'io matitoko fahafito io ihany fa ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo de mbola zao ihany koa no lazain'i Jesosy Kristy momba an'izay toetra hoe tsara zay ny amin'ny lafiny hoe discerner. Mitandremy ianareo fa andreo vao fitaky ny mpaminany sandoka zay makeo aminareo amin'ny fitafian'ondry nefa ny ao anatiny izy de ambodita hamiravira. Ny voany no ahafantaranareo azy. Mioty voaloboka mitsilo va ny olona sa mahazo aviavy amin'ny songisongo de toy izany ny azo tsara rehetra de mamovo voatsara fa ny azo ratsy rehetra kosa de mamovo voaratsy. Ny azo tsara tsy mety mamovo voaratsy ary ny azo ratsy tsy mety mamovo voatsara. Ny azo rehetra zay tsy mamovo voatsara de ho kapaina ka atsipeny anaty afo. Koa ny voany no amantaranareo azy. Ny voany no amantaranareo azy. Eto zany de mbola asain'i Jesosy Kristy mamantatra ihany koa tsika zany hoe asainy mitsara. Mitsara ireo mpaminany sandoka. Mamantatra hoe tena mpaminany sandoka marina ve ty? Ambodi ve ty sa zanak'ondry? Dia tsy maintsy manana toetsaina mitsara zany hoe esprit de discernement tsika ahafahantsika mahita hoe ambodio sa zanak'ondry. De ny ilazany azy makapomy izy de ozy izy hoe ny voany no ahafantaranareo azy. Ny voany no ahafantaranareo azy. Dia ilaina zany ny mitsara sy mamantatra amin'ny lafiny hoe discerner. Raha lafin'izay. Ny Korintiana voalohany toko fahaefatra ambin'ny folo andininy fahasivy amby roapolo de milaza an'izay ihany koa izy hoe aoka ny mpaminany roa na telo no hiteny fa ny aoka fa aoka ho an'ny hafa ny hamantatra. Aoka ny mpaminany roa na telo no hiteny fa aoka ho an'ny hafa ny hamantatra. Amin'ny teny frantsay izy dia mazava kokoa ny ilazany azy hoe pour les prophètes que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Tanareo zany asainy mitsara mihitsy ny hafa mamantatra ny faminaniana hoe faminaniana tena izy ve zany sa faminaniana sandoka. Dia entanina ho amin'izany mihitsy ny kristiana zany mba hitsara fa tsy hanameloka fotsiny ivelany tahaka ny hitantsika tetsy aloha. Ny hevitry ny hoe mitsara fahatelo dia ny fampiarana fitsipika. Mampiatra fitsipika, exercer la discipline. Zay zany ny hevitry ny tsara fahatelo. Ny Luka toko fahavalo ambin'ny folo la hoe manota aminao ny rahalanao de manantona azy de aveo mitondra vavolombelona roa na telo de aveo mitondra azy eo amin'ny fiangonana. Izany rehetrarehetra zany de fampiarana fitsipika daholo, fampiarana discipline daholo ary karazana fitsarana zany saingy fitsarana abebaka an'ilay olona. Fa eto indray no jerentsika ny Korintiana voalohany toko fahadimy andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy de zao no lazainy hoe fa izao na de tsy teo aza ny tenako nefa teo ihany ny fanahiko de efa ny tsara sahady lay nanao fihetsika toy izany tahaka ny nanatrika teo ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika rehefa tafangony ianareo sy ny fanahiko mba ny herin'i Jesosy tompontsika
dia aoka tolotra ho an'ny satana zany olo zany any mba nanofiny mba voavonjy ny fanahiny amin'ny androny Jesosy tompo. Eto zany Paoly dia efa nitsara n'ilay olona eto amin'ny andininy voalohany amin'ny Korintiana voalohany 5 io dia lay nanambady ny vadiny rainy. Dia efa nitsara izany izy Paoly ary tiako ianareo hitsara an'izany fa nareo ohatra ny mirehare nareo fa tsy malahelo akory mahita an'izany. Zay ny andininy voalohany sy faharoa amin'ity Korintiana voalohany 5 ity. Dia ny fitsarana ataonareo izy rehefa tafangony ianareo sy mifanahiko mba ny herin'i Jesosy tompontsika dia atolotra ho an'ny satana zany olo zany any mba nanofiny fa ny tanjona dia avoavonjy ny fanahiny. Mbola ho jerentsika ihany koa io any aoriana any ny tena hevitra io fa ny tiantsika ambary eto dia natao hitsara ny kristiana hampiatra fitsipika ary mbola hitsara anjely arao izy eo amin'ny 9 aoriana kely eo amin'ny Korintiana voalohany io. Natao hitsara hampiatra fitsipika mba havonjy habebaka an'ilay rahalahy. Ny andininy 12 sy 13 amin'ny Korintiana voalohany 5 io dia mbola miteny izany andro tokoa izy hoe ataoko ahoana moa ny hitsara ny any ivelany, tsy ny ao anatiny va ny tsarainareo fa ny any ivelany dia tsarain'Andriamanitra. Esory aminareo ilay mpanao ratsy, ilay fanesorana ny mpanao ratsy zay ilay fanaovana disiplinina ary mila tsaraina izy saingy eo amin'ny sampiny no anaovana an'izay fitsarana izay dia ilaina mihitsy zany ny fitsarana eo amin'ny sampino mba hampadio ny fiombonan'ny mpino, mba hampadio ny fiangonana, mba tsy hatonga ny vongana kely misy masirasira ho lasa tonga ny vongana rehetra ho lasa misy masirasira avokoa. Dia izay ilay karazana mitsara voalaza ao anatin'ny Baiboly. Ny habebaka an'ilay olona zany ny tanjona amin'ny fampiarana ny disiplinina fa tsy fanamelohana azy tsy akory fa ilay fanamelohana io ilay fitsarana izay tsy ankasitrahana araka ny voalaza ny Matio 7 andininy voalohany ity hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo, fa misy fitsarana izay ankasitrahana ihany koa zany. Ka ao amin'izay fampibebahana zay dia ny Galatiana 1 andininy voalohany dia milaza azy mazava tsara zao ny lazainy Paoly ao hoe ry rahalahy, raha misy olona sendra azo ny ota dia atsanganinareo izay ara-panahy amin'ny famorana izy ka tandremo ny tenanao fandrao alay-panahy koa ianao. Atsanganinareo izay ara-panahy amin'ny famorana izy. Io ilay disiplinina io zany mampibebaka an'ilay olona fa eto ny mila mitandrina ihany koa fandrao alay-panahy ianao. Hidirantsika amin'ilay tapany faharoa amin'ity famelabelarana ity izay le hoe amin'ny famorana dia tandremo ny tenanao fandrao alay-panahy ihany koa ianao. Fa dia natao sy afaka mitsara zany ny kristiana raha amin'izay lafin'izay. Raha fitinitsika zany ny hevitry ny mitsara ao anaty Baiboly dia misy ilay hoe manameloka ary ny faharoa dia inona ozy izy tsika teo, ny hevitry ny mitsara faharoa dia ny hoe mamantatra discerner, ary ny hevitry ny tsara fahatelo dia ilay voahitantsika teo dia hoe mampiatra fitsipika. Raha ireo telo ireo ny resahana dia ilay resahana eto zany hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo dia ilay manameloka, io zany ilay tsy ankasitrahan'ny tenin'Andriamanitra. Ilay manameloka, indrindra manameloka olona izay efa nohamarin'Andriamanitra. Fa ny midiserne ny mamantatra ny faminaniana sy ny mpaminany sandoka sy ny mpaminany marina kosa dia natao hanana izany fitsarana izany mihitsy ny kristiana mba tsy ho voarebirebin'ny ambodia izay mitafy odi-janak'ondry. Ary ny fampiarana disiplinina, ny fitsarana ny mpino izay nanota mba habebaka azy dia natao ho an'ny kristiana ihany koa izany rehetra izany. Inona ny hevitry ity, inona ary ny tena hevitry ity Matio 7 ity, aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo, dia tohizantsika ny famakiana azy. Fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo, ary araka ny refy ataonareo no andrefesana ho anareo. Nahoana ianao no mijery ny singanahitra eo amin'ny mason'ny rahalanao nefa ny andro eo amin'ny masonao dia tsy mba hitsikaritra ao akory?
Ary nahoana no ilazanao amin'ny rahalanao hoe aoka hoe soroko ny singanahitra eo amin'ny masonao, nefa indry ny andro eo amin'ny masonao? Ripy tsara velatsia, esory aloha ny andro eo amin'ny masonao, fa amin'izay vao ho hitanao tsara ny anesoranao ny singanahitra eo amin'ny mason'ny rahalanao. Zay zany ny tena tiany ambara amin'ny olona mitsara mba tsy ho tsaraina io. Efa hitantsika tery aloha ilay hoe mitsara ianao dia manameloka nefa ianao dia mitsara ivelany fotsiny fa tsy fantatrao akory ny antony mahatonga an'ilay olona manao zavatra na hoe inona ny tena ataon'ilay olona. Zay zany dia tsy izy izay fitsarana izay. Fa eto indray izy dia miteny hoe araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo, ary araka ny refy ataonareo no handrefesana ho anareo. Inona ny dikan'izany? Dikan'izany dia izao hoe arak'izay ataonao ihany no atao aminao, no ataon'Andriamanitra aminao. Zay no lazain'ny Jakoba amin'ny Jakoba 2:2-2-12 sy 7-10 hoe aoka hiteny sy asa araka izay mamendrika ianareo izay olona ho tsarain'ny lalan'ny fahafahana. Fa fitsarana tsy misy famindrapo no anjaran'izay tsy mamindra fo, ary izay mamindra fo kosa dia tsy mba matahotra ny fitsarana. Zay. Raha manameloka ianao zany tsy misy famindrapo no ataonao amin'ilay rahalahy, tsy mitsara ianao mba bebaka azy fa mitsara ianao manameloka azy, dia hiara-ny fitsarana sy fanamelohana koa ianao. Fa raha mamindra fo kosa ianao manao izay mampibebaka azy amin'ny fahamorana, dia tsisy fitsarana izay ho atahoranao, satria ho amindran'Andriamanitra fo ihany koa ianao zany vokatr'izay. Zay ilay hoe araka ny refy izay andrefesanareo ihany no andrefesana ho anareo, ary araka ny fatra izay ataonareo ihany no amarana ho anareo ho ilay andininy faharoa teo. Ny andininy fahatelo izy rehefa miresaka n'ilay sombin-kazo sy ny andro eo amin'ny maso dia milaza indray izy hoe andreo olona izay mitsara ny hafa mba hanamarina ny tenany. Petsaka ny olona manao an'izany mitsara ny hafa izy mba hanamarina ny tenany. Zay zany ilay sarin'ilay sombin-kazo sy andry. Tsy hitany akory ny manakona ny masony, lay singanahitra na ilay sombin-kazo eo amin'ny masony dia ilay andry be eo amin'ny masony tsy hitany akory azafady. Dia ilay singanahitra kely ery amin'ny hafa no esoriny tahaka ny hoe izy zany no tsara kokoa amin'izay fotoana izay. Zay ilay antsoin'i Jesosy Kristy hoe mpihatsara velatsia ny olona izay manao tahaka izany, ary zay ilay mitsara tsy mety mba tsy ho tsaraina ianareo. Ny Matthieu 9:7-telopolo eo aloha kely io Matthieu 7:1 io haitsika tsara, fa matetika tsy hitantsika ty tapany ty. Matthieu 9:7-12 dia izao lazainy hoe ka tsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo zany rehetrarehetra zany. Eto zany dia ny fikatsahana ny fahamarinan'Andriamanitra no tadiavin'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mikatsaka an'io ianao dia manampy anao zany. Ka ny olona rehefa tsy mahalala n'ilay fahamarinana avy amin'Andriamanitra dia mitady hanamarina ny tenany izy, dia tsy manaiky ilay fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Ary ny fomba hanamarina ny tenany dia amin'ny alalan'ny fitsaran'ny hafa no hanamarina ny tenany. Izay no antony hidiran'i Jesosy Kristy amin'ny 7:1 ty hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo. Manazava an'izay ihany koa ny Luka 7:7-7 Luka 7:7-7 dia misy an'izao hoe laza ty fanoharany ty tamin'ny sasany izay natoky tena ho marina ka namingaviga ny hafa Jesosy Kristy. Natoky tena ho marina, manamary tena zany ka namingaviga ny hafa. Dia haitsika ilay fanoharana hoe nisy roalahy niakatra tao amin'ny tempolo mba hivavaka. Fariseo ny ray ary mpamoretra ny ray. Dia ilay fariseo izy nandeha tery aloha etery dia nanandra tanana misaotra anao ary raiko fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay tsy marina na mpanao akeriny na mpijangajanga, fa za dia nanao an'izao, mandofa folo-karena, manao an'izao zavatra rehetrarehetra ao, fadianina in 3 isan-kerinandro sy sisa rehetra, manamary tena, natoky tena ho marina. Zay nataon'ilay fariseo. Le mpamoretra kosa izy tery tsy sanitraka akory,
fa ny tarinondrika nanao hoe mamindra fo ampiko mpanota. Dia ny 1:4 milaza ny zavatra tsara izay ambaran'i Jesosy Kristy hoe lazaiko aminareo izany lehilahy zany mantsy an'ilay mpamoretra izay niankohaka ny andro famindram-po avy amin'Andriamanitra. Izany lehilahy zany rehefa nody tany an-trano dia efa noamarinina fa tsy mba toy izany ilay iray, fa izay rehetra manandra tena no ahetry ary izay rehetra manetry tena no asandratra. Zay zany ilay aza mitsara mba tsy ho tsaraina eto hoe ny anao aza ny andro be ao masonao tsy afaka ao dia mba hanamarinanao tena dia tsarainao ny hafa dia mpiatsara velatsia ianao ary tsy ahazo fanamarinana avy amin'Andriamanitra mihitsy ianao raha izany zavatra izany no ataonao. Ny Romanina 7:1-2 no manazava amintsika hoe ahoana ary no hahatonga antsika ho marina eo anatrehan'Andriamanitra. Dia izao ny ambarany: ankehitriny dia nahariary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Tsy tamin'ny lalàna anefa izany fanambara ny lalàna sy ny mpaminany, izany hoe tsy amin'ny fehezahana manatanteraka lalàna ny mahamarina ny olona avy amin'Andriamanitra, fa ny baiboly ny lalàna sy ny mpaminany no milaza azy. Fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana ny Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino, satria tsy misy fanavakavahana. Zay rehetra mino, tsy misy fanavakavahana, na silamo izy, na boudiste izy, na hindoiste izy, na athée izy, na new age izy, na saintoiste izy, na scientiste izy, na inona izy dia amin'ny finoana ny Jesosy Kristy ihany no ahatonga ny olona ireo marina eo anatrehan'Andriamanitra, fa tsy misy fanavakavahana. Ka raha misy kristiana miteny ianao fa mpanota avokoa ny olona rehetra, dia tsy mitsara izy zany fa ny tenin'Andriamanitra no ambarany 2:7 fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra. Mpanota avokoa ny olona rehetra, saingy tsy ny hanamelohana anao ny tenenana anao izany, fa ny hanatonanao an'ilay Jesosy Kristy maty nitondra ny fahotanao teo amin'ny hazo fijaliana mba hanamarina anao. Izay no anton'izany, fa tsy mitsara mba tsy ho tsaraina akory izany, fa ny ampibebahana anao no tanjon'izany. Dia izao no an'ny kristiana. Ary ho anao koa raha androany ianao amin'izao fotoana izao ianao no manaiky an'ilay Jesosy Kristy maty nisolo anao teo amin'ny hazo fijaliana, dia izao no ambaran'ny Paoly eo amin'ny Romanina 5:1 amarana antsika ny teny ity hoe koa amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Tsy misy. Rehefa mino an' Jesosy Kristy ianao, rehefa nanaiky azy maty nisolo anao teo amin'ny hazo fijaliana ianao dia tsy misy fanamelohana ho anao tsotra, ka tsy matahotra fitsarana ny olona izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Raha nankasitrahanao, raha voarainao izay afatra izay dia mangataka anao hanao j'aime ny page Facebook-tsika, tsy le ery amin'ilay ambany ery ihany, fa le amin'ilay misy tahaka an'ity mihitsy le page mihitsy ahafahanao mahazo ny videoany gasy be rehetra. Ary raha amin'ny YouTube ianao mijery dia manao j'aime manindry an'ity, dia avy eo misabone mba ahafahanao mahazo an'ireo video rehetra. Ary raha ohatra koa ka te hanohana an'izao asan'Andriamanitra izao ianao, ny asan'Andriamanitra izay be dia be ny mbola ataontsika, dia tsara ihany koa ny andefasanao MP anay ao amin'ny gasy mahay mamaky baiboly zany amin'ny Facebook. Dia mirary soa anao indray eo.